antsika rehetra Jesosy sotran'ny mpanompon'Andriamanitra fe amin'ny marina rivotsika tondra hafatra goavana tsara foana mba maharefeo vaovao ianao mezaka izay izay mba hanananareo fifaliana andraisanareo zavatra eto amin'ity toerana ity tanjonay dia ianao tonga eto maimaina fa miala eto anao tena feno herin'Andriamanitra ianao tonga eto marary fa miala eto anao salama tsara ny tanjonay dia raha tonga eto mpanota ianao miala eto anao miova fo amin'ny anaran'i Jesosy tsy mivolatsika akory ny zava-dehibe anay na mampiazakazaka anay tsy mifanananao fa ny fanahinao afatra faharoa izay omenantsika androany dia mahakasika indrindra ny fiainanao manokana aleluia satria tsika tsy fanahy ihany fa mbola mivelona amin'ny nofo anao ary ny filazany tsara eto amin'i Jesosy mamonjy dia tsy filazany tsara mandringa ka iresahana fotsiny zavatra ara-panahy fa Jesosy sady nitoro ny filazany tsara ho famonjena amin'ny fanahy ary nitoro ny filazany tsara ho famonjena ny nofonao ihany koa dia raha Jesosy ndao hijery ten'Andriamanitra amin'ny Jakoba isika toko 5 Jakoba toko 5 andininy 7 ka hatramin'ny andininy 20 vakina amin'ny anaran'i Jesosy Jakoba toko 5 manomboka amin'ny andininy 7 manomboka amin'ny andininy 4 azafady koa mifampekeheloka ianareo mifampifavamba ho sitrana ianareo ny vavaka mahomby ataon'ny olo-marina mikafanapo dia mandaitra tokoa averitsika ny rapandeha ilay etapa amin'ny farany ny vavaka mahomby ataon'ny olo-marina mikafanapo dia mandaitra tokoa Eli dia olona manana izay tiany tahaka antsika ihany ary nahery ny vavaka izy mba tsy hilatsahany ranon'orana dia tsy nilatsaka tamin'ny tany ny ranon'orana 3 taona sy enim-bola ary ny vavaka indray Eli dia nandatsaka ranon'orana ny lanitra ka nahavokatra ny tany hatreo mifakitsika aleluia vavaka mikafanam-po mandaitra ndao tsika mba hanao vavaka mikafanam-po androany ary zay le mbola mampalaza an' Jesosy mamonjy mandaitra ary mbola ho tazomitsika hatramin'ny farany zany hoe vavaka mikafanam-po fa mandaitra zany efikasy zany mahomby zany tsy ilay vavaka tendromolotra tsy ilay vavaka tsenjery tsy ilay vavaka fombafomba fa vavaka miaraka amin'ny hafanam-po aleluia Andriamanitra ne tahantsika rehetra androany zany no amaranantsika sy ho resahantsika eto ary zay telo miralary rehefa aveo dia hivavaka mikafanam-po anareo ary dia ianareo ihany koa dia hivavaka mikafanam-po dia zay rehetra marary sitrana mandaitra zany mahery no fanafody zany mahery no dokotera zany mahery no zay rehetra mety fitsaboana ataonao vavaka mikafanam-po mandaitra mahomby
Isang vonina ivavaka mikafanam-po androany. Tao jerentsika fa tena nahita fahombiazana Ezekia rehefa nivavaka tamin'ny kafanam-po. Isaia 7:30 manomboka amin'ny 1 amin'ny anaran'i Jesosy. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany andro zany, Isaia 7:30, tena rary ho faty Ezekia, ary Isaia mpaminany zanaky Amoza nakeo aminy ka nilaza taminy hoe izao nilazain'i Jehova, afaro ny ankonanao fa ho faty ianao fa tsy ho velona. Dia nitodika nakany amin'ny rindrina Ezekia ka nivavaka tamin'i Jehova, nanao hoe mitarahina mitaraina aminao aho, tsarovy ankehitriny ny nandehanako teo anatrenao tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny foko rehetra, ary nanaovako izay tsara teo masonao, dia nitomany mafy dia mafy Ezekia. Alleluia. Averina le hoe dia nitomany mafy dia mafy Ezekia. Alleluia. Efa eo ambavahoana ny fahafatesana ity lehilahy ity. Efa samy verevitra dolony ny ankonana. Azo antoka efa mivorivory doly ny olona rehetra fa marary mafy Ezekia. Tonga tampoka Isaia mpaminany nandondona rehefa voana ny trano, mpanompon'Andriamanitra no avy. Fa napalahelo tsy mpanompon'Andriamanitra andeha hametra tanana mba hasitrana ny Ezekia, na mpanompon'Andriamanitra andeha hivavaka na meteny fampanantenana, fa mpanompon'Andriamanitra nitondra hafatra hafahafa. Ry Ezekia, afaro ny ankonanao, fa io aretinao io dia tsy mahavelanao fa ho faty ianao. Totrany hoe manosina fa mampanompon'Andriamanitra azy any Isaia, izay olona fantatra Ezekia tsara, dia nanaiky izy fa tena tenin'Andriamanitra netin'ity Isaia ty. Ry havana, mafy zany fahafatesana. Azadiny fa Ezekia amin'io mbola any amin'ny 7:30 taona, mbola tanora. Ny zanany andimby azy koa mbola zaza. Ny asan'Andriamanitra zay nataony mbola tsy dia nahavita firy. Mbola te hiaina izy, mbola te ho velona izy. Inona ny zavatra atao? Fantatry Ezekia fa mamaly vavaka Andriamanitra. Mino ve nareo fa mamaly vavaka Andriamanitra? Mamaly vavaka Andriamanitra. Zavatra tsy hain'olombelona hain'Andriamanitra. Ny vavaka mikafanam-po dia mahomby mandahitra. Afaka miova hevitra Andriamanitra rehefa mivavaka ianao. Misy fotoana ianao kivy no ny aretina mahazo anao, dokotera rehefa nilaza fa tsisy hevitra intsony. Ianao ihany koa efa kivy tanteraka, lany ny volanao, lany ny fotoananao amin'ny aretina izay mahazo anao. Manana finoana androany fa mivavaka ataontsika mikafanam-po eto dia mandahitra aminao zany. Zay mino an'izany dia manao amainina daholo mafy be. Zay mino androany dia mahita mivoninahitra Andriamanitra. Tamin'ny toriteny teo, tamin'ny vavaka natao teo, efa namindra fo taminao Andriamanitra. Ho Jesosy hoe, anaka, voavela ny elokao, sitrana amin'ny aretina
be no sitrany eto androany. Amen. Amen na mafy be zany. Nivavaka Hezekia. Tsy vavaka moramora. Tsy vavaka tendrombohitra. Fa tena vavaka mandoa-danitra mihitsy. Vavaka mafy. Hoy voalaza ny tenin'Andriamanitra. Nitodika tany amin'ny rindrina. Hezekia. Azo antoka efa nisy ny tomany teo. Efa verevitra ny olona tangorona rehetra teo. Satria efa afatra avy amin'Andriamanitra ty tsy azo ivalozana. Fa Hezekia kosa tsy manaiky an'izany. Fa fantatra Hezekia fa mivavaka mikafanam-po, vavaka an-dranomaso dia mandaitra. Manana finoana ianao fa tsy very maina akory ny ranomasonao latsaka eto androany. Fa andaitra izany. Amen. Amen na mafy be. Mila afaka ianao androany, mila sitrana ianao. Sy asan'ny devil rehetra rava androany amin'ny anaran'i Jesosy. Vavaka Hezekia. Lehilahy lehibe zany. Tsika tsy nandray rehefa manomboka lehibe dia menamenatra mivavaka. Menatra ihany koa manandra-tanana. Raha mba mitomany eo am-piangonana, matahotra no fisainy le olona eo akaiky eo. Inona ary mampitomany an'ity olona ity. Raha mba mivavaka mafy, so matahotra n'ilay zanakao eo akaiky na fa maninona ary dada mivavaka mafy ny ray androany. Menatra. Satria mba olon-dehibe, mbola manakaja angamba, mbola manamaizy azy. So dia kizakizany, akorakorain'ny olona. Fa Hezekia, satria tery loatra poritra loatra izy. Manery mafy ny fony, mba azo fanasitranana. Dia zao, na dia mpanjaka manamaizy azy izy. Nivavaka. Latsaka ny ramaso. Niatsoatso mafy. Zay manao an'izany eto androany dia zay azony Hezekia dia ho azony. Zay nataon'Andriamanitra tamin'ny Hezekia dia ho atao aminazy. Zay men'Andriamanitra ny Hezekia dia mena azy amin'ny anaran'i Jesosy. Nivavaka mikafanam-po dia mandaitra. Alleluia. Ny andreny dokotera reny hony hony zany. Dia somary rehefa tena tsy hitan'izay atao dia meny fanafody andrakandrana amin'ny fotsiny lohanao. Ty lo ataovy ihany mba ampilamindamina ny sainao. Dia zao tapero lo iny fanafody iny rehefa tsy sitrana miverina indray. Dia eo zany izy mieritreritra rehefa miverina, tsy sitrana zany le olona. Dia tia indray ary dia tapero dia miverina indray rehefa tsy sitrana. Fa Andriamanitra tsy mba manao andrakandrana. Fa rehefa Andriamanitra miasa tsisy mahazakana. Ary ny zavatra rehetra hain'Andriamanitra. Alleluia. Ary ny zavatra ataon'Andriamanitra dia mandaitra. Amen. Saoran'Andriamanitra fa tsy ela akory niverina indray Isaia. Tsy filazana loza-tsony fa filazana vaovao mahafaly. Alleluia. Manana finoana fa mare vaovao mahafaly ianao androany. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Mivany olana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hozy izy Isaia. Ry Hezekia. Izao nolazain'i Jehovah Andriamanitra Davida rainao. Efa reko mivavaka ao. Efa hitako ny ranomasonao. Indro abiko 5 taona ny andro iainanao. Amonjy anao sy ity tanàna ity amin'ny tanany Asiria ao. Ariaro ity tanàna ity ao. Maromaro izany valim-bavaka izany. Alleluia. Rehefa tena mikafanana riavana io vavaka io. Tena mandaitra eo. Hoy Andriamanitra. Ry Hezekia. Hositraniny ianao. Valim-bavaka voalohany izay.
Usitana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy volaza ny ten'Andriamanitra hoe izao ny Jehovah izay mahasitrana anao ary dia kapoka tamin'ny manasitrana antsika nitondra ny aretinao izy ary omeny tombonandro anao. Tsy hoe sitrana fotsiny fa hoy izy hoe ampiana 5 taona ny andro iainanao. Andriamanitra mahela velona ry havana. Tsy ny sport, tsy ny fanarahana régime, tsy ny zavatra maro samihafa izay eritreretinao. Fa rehefa Andriamanitra miteny hoe ela velona ianao, tratrantitra ianao, dia ho ela velona ianao zay. Fa mila mivavaka amin'ny fanampo. Manao famenina izay te ho ela velona rehetra. Ny vavaka ataontsika androany ahatonga anao ela velona fahaza matahotra. Na maharaka régime na tsy maharaka, na manao sport na tsy manao sport, tsy ho aretinao io no ahafaty vaingana anao. Fa ny vavaka ataontsika androany aela velona anao amin'ny anaran'i Jesosy. Vavaka amin'ny kafanampo mandaitra. Amen. Mba firy amintsika mivonona anao vavaka amin'ny kafanampo tena amin'ny rehetra androany. Tamin'ny toerana anankiray dia nataonay le resivy amin'ny 7:30 iny. Io moa tena nalaza tamin'ny fotoanandro. Le matokenao ka mivavafa mahavonjy anao Jesosy. Tao anatin'ny hira nisy fikasihana Andriamanitra. Alleluia. Ary tao anatin'ny hira dia nisy olona sitrana be dia be. Amen. Vavaka amin'ny kafanampon'ny olona. Nisy famangina Andriamanitra. Ezekia dia nandray valim-bavaka tamin'ny kafanampo. Teo io volazan'ny ten'Andriamanitra hoe hoy Andriamanitra tamin'ny Ezekia hoe ary dia zao hamonjy anao sy ty tanàna ity aho ary aro anao. Izy famonjena izay ataon'Andriamanitra aminao rehefa mivavaka amin'ny kafanampo ianao. Mety manana olana amin'ny tribonaly ianao fa mivavaka amin'ny kafanampo hamonjy anao amin'izany izy. Mety manana olana resaka araboly ianao fa mivavaka amin'ny kafanampo androany hamonjy anao amin'izany. Mety misy olona mitady amin'ny savy ianao, tady hanapotika amin'ny fiainanao fa tsy mahomby izany fa mivavaka amin'ny kafanampo hamonjy anao. Tsy zavatra tsy vitan'izany mivavaka amin'ny kafanampo izany. Hamonjy anao sy ty tanàna ty amin'ny tanan'ny Asiria aho. Na dia firenena matanjaka, na manana fitaovam-piadiana, na manana miaramila biaza ny Asiriana no mivavaka amin'ny fanampo nataon'ny Ezekia tao anatin'ny adiny iray angamana atsasakadiny fotsiny fa nahatonga fandresena goavana ho azy. Vonina hivavaka ve nareo azafady tompo? Sady hivavaka amin'ny kafanampo anareo zahay fa nivavaka taonao androany hamonjy anao fahavalonao rehetra. Ary Andriamanitra hiaro anao. Hoy Andriamanitra hoe noho ny amin'ny Davida mpanompoka dia hiaro ty tanàna ity aho. Nivavaka amin'ny kafanampo ataontsika androany dia hahatonga an'Andriamanitra hiaro anao amin'ny accident, hiaro anao amin'ny arety mandringana, hiaro anao amin'ny famisaviana. Alleluia. Mila mivavaka amin'ny kafanampo. Izy fanasitranana mahagaga. Dia mpandeha dia nanao vavaka amin'ny kafanampo izay nivavaka ao an'ilay rangahy anankiray. Isaorana Andriamanitra fa tamin'ny alina izy dia mivangina Andriamanitra. Dia nahita lehilahy fotsy be izy manao akanjo fotsy ao anatin'ny nofy io mitondra seringy ngeza be ilay seringy le fanondromana reny zany ngeza be matory izy amin'io. Dia nitsondromony olona io izy tsy fantarina olona na inona aloha fa tsondromy tamin'ilay seringy. Dia henoko izy fa tena fa izy ny aretiny dia karazana le nerasiatika inila manontolo iny dia marary ary nakary amin'ny ombiasa na rary nakary amin'ny dokotera fa tsy mety sitrana. Rehefa mibebaka izy ny ala dia tonga mivavaka dia mivavana tamin'ny kafanampo. Dia rehefa tany an-trano natory izy nahita an'izay olona nitondra seringy izay. Manana fomba fiasany Andriamanitra. Dia raha Jesosy nasina tsapako fa mangatsitsika be hozy izy mifoa hozy izy rehefa avy eo sitrana tanteraka aho. Alleluia. Mety tsy ho tahaka izany fiasan'Andriamanitra aminao androany
fa ny tanan'Andriamanitra mihitsy no hanindry ianao ao anatin'ny mivavaka izay ataontsika tsy mitondra ny aretinao mody ianao. Eto amin'ity toerana ty Jehova no amezaka fiadanana ho an'ny olona rehetra ary masika sy mifoky teto amin'ity toerana ty mandrakariva. Eto mason'Andriamanitra izao, eto fon'Andriamanitra izao, ikasika anao ny tanan'Andriamanitra, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Mila vavaka amin'ny kafanampo. Sitrana tanteraka lerangana. Alleluia. Amen. Tadiditsika mivavaka nataony Elia tamin'ny kafanampo mba hilatsanany ranon'orana. Rehefa mivavaka tsy milatsaka io ranon'orana io amin'ny kafanampo dia nilatsaka sa tsy nilatsaka? Tsy nilatsaka. Mivavaka amin'ny kafanampo zany ry havana tena afaka mandidy izao zava-boary rehetra izao. Alleluia. Rehefa avy eo indray dia nivavaka tamin'ny kafanampo izy mba hilatsahany orana, niakatra teo tendrombohitra anankiray. Hitarahina tamin'Andriamanitra, nangataka ranon'orana satria maina ny tany, nangataka ny famindrapon'Andriamanitra ho amin'ny firenena satria mijaly ny olona. Kere nivavaka Elia, naniraka ny zatoviny izy. Oringaroa mamandehana Jerefo, sao dia efa misy rahona any. Lasa le zatovo, ho le zatovo miverina erikaiky eo, mbola ohatry ny isan'andro ihany. Maina ny lanitra, maina ny tany, maina ny lanitra, manga, tsisy ninona. Niverina mivavaka indray Elia, nitarahina tamin'Andriamanitra, tamin'ny kafanampo. Dia niteny tamin'ilay zatovo indray izy, mandehana verina fandroana ianao, Jerefo ny sisiny ranomasina, sao dia mba efa misy rahona fa 3 taona sy 8 zao, tena tsy nisy na inona na inona. Miverina ilay zatovo, mbola tsisy ninona arikaiky, ohatry ny isan'andro ihany. Aza matahotra ianao fa tsy ohatry ny isan'andro tsony androany rehefa mivavaka ianao e. Vanakely mihitsy ry havana, fomba fivavaka. Nandeha fandroa, fantelo, fanefany, faraparany, tena novany Elia fomba vavaka. Nalefa tao amin'ny elakelan'ny lohaliny, nalefa taiza hoe tao amin'ny elakelan'ny lohaliny, ny lohany novany tanteraka mihitsy, novany. Rehefa hita fa vavaka monomonina tsy mahomby, rehefa vavaka malemilemy tsy mahomby, rehefa vavaka mipentsipentsina tsy nahomby, rehefa vavaka pli vava tsy nahomby, rehefa vavaka tsenjery tsy nahomby, dia ho faindray fomba vavaka ao. Miverena mivavaka ampikafanampo fandaika izany. Hozy izy Elia mandehana verena indray, mandehana verina, rehefa avy nanova ny vavaka fanaony Elia, mandehana verina indray. Alleluia. Dia raha Jesosy, raha mino anao androany hitanao mivoninahitra Andriamanitra, ny olanao rehetra miva androany daholy. Alleluia. Maly dia nisy vehivavy anankiray nanatina falifaly be za mbola amin'ny telefona iny. Dia sao dia mbola amin'ny telefona ianao izy, ny telefona ho tsy lehibe no ianao fa ahoana sady faly izy. Da ditanao zay izy fa mivavaka ho anao zay izy ndia mpandehtsika ianao namanky, nareo namanky tany aminay dia mivavaka. Tena olan'ilay vehivavy mivady mpitendry zava-maneno, fa mpitendry zava-maneno mampirafy. Samy miteny hoe lozy zany, mampirafy. Ary dia mifarany dia lasa amin'ny vehivavy, tena lasa amin'ny vehivavy. Ody fity, tratra ny ody fity raha mpitendry zava-maneno. Niala tao am-piangonana dia tsy mivavaka intsony, niala tamin'ny vady aman-jana, fa mivavaka manova zavatra. Vavaka ho azy zay. Ary tamin'ny kafanana sy tamin'ny fomahantolo, mba merena n'Andriamanitra amin'ny vadiny, mba tsy hatana izay ody fity andevoly andry, fa mba niherina Andriamanitra amerina azy amin'ny tokantrano,
any amin'ny vady aman-janany, ary amerina azo amin'ny fiangonana indray, ary amerina azo amin'ny andraiky tao am-piangonana indray. Mahery ny vavaka. Ozy ilay anabavo hoe saotra n'Andriamanitra fa tafaverina somatsara tany atokantrano izy, ary mivavaka izy, ary miverina miteny zava-maneno izy. Amen. Misy olana mety tsy voavahan'ny saitsika, misy zavatra mety tsy haina ho atao, fa ny zavatra rehetra hain'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny vavaka, izay mangataka dia omena, izay mandondona dia voana, izay mitady dia mahita. Ny dikan'izany, izay tsy mangataka dia tsy mahazo, izay tsy mandondona tsy voana, ary izay tsy mivavaka tsy mahazo n'inona. Raha misy olona tonga eto fa tsy mivavaka, zero mody rehetrano. Miala maina tahaka ny takotra. Maninona tsy mba mahazo mihitsy ka mivavaka ao, vavaka tenimbolotra, vavaka renezeny an-danitra nataonao ato, vavaka pli vava nataonao ato, tsy mahazo ninona amin'izany ianao. Dia pasteur ihany tsy ampiasain'Andriamanitra ho ianao, sao dia anao kosa ny tena tsy manao zavatra. Ty fiangonana ty mihitsy ny tena tsisy an'Andriamanitra ho ianao. Any aminao ny olana amin'izany, famenara tahaka ny Elia. Rehefa nivavaka Elia, hita fa tsy naompy izany, dia nivavaka, nivavaka izay nataony. Dia ho hitanao fa ahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao. Vonina venareo azafady. Atsangano hoe ny-tanany izay voninanao, vavaka vaovao androany, vavaka Elia, vavaka Ezekia, tandranomaso, miantsoantso. Fa tonga dia mivay dolo ny zavatra rehetra. Eto any Andriamanitra, ary izay dia mino an'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Eto Andriamanitra rahalahy fa aza matahotra, manana finoana fa mivay eto ny zavatra rehetra, ary hitsory vavolombelona ianao fa mahay zavatra rehetra Andriamanitra. Rava eto ny disadisa ao tokantrano rehetra. Aleluia. Rava eto ny olana ara-bola rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ny aretinao rehetra dia mijanona eto fa tsy hoentinao mody amin'ny anaran'i Jesosy. Tsara be le doro-teny teo. Hoy Jesosy hoe, anaka, voavela ny elkosy tsara amin'ny aretinao. Izavy natsapa fa nandray famelan-keloka teo, nahazo ny famindram-pon'Andriamanitra teo. Ho an'izay natsapany izany dia mandray zavatra. Amen. Na ilay jamba izy nangataka tamin'i Jesosy, ry Jesosy mamindra-fo amiko. Izay vavaka izay nandrasan'i Jesosy tamin'ilay jamba. Mamindra-fo taoriana izany vavaka fangatana famindram-po izany. Dia hozy Jesosy, ina ny ilainao? Dia ny ampahiratana maso. Mahirata masonao. Aoriana ny famindram-po milaza aminao fa misy fagagana. Misy fagagana rahalahy. Izany vonina. Tsangana daholo izay tena mangetaheta. Andray fitahina, andray fahasoavana androany. Miditra ty aloha ty vavaka tsika telo miralahy. Ny ray ato, ny ray ato, za eto ampovoany. Amen. Ataontsika lera 5:7. 5 Aleluia. 7:7. Aleluia. Ataontsika pity hafatanana izany amin'ny anaran'i Jesosy. Manomboka amin'ny 2 dia miditra makatinareo. Aleluia. Vavaka, izay voninay vavaka, tsy hoe miditra ty mba hivavahanay fa miakatra tianareo hivavaka amin'ny kafanam-po. Mazava ve zany raha lasana abavy 7:7. Aleluia.